Nivalampatra amin'ny tany ny hektarany maro ny valalana Ambohimandroso sy faritry Vakinakaratra. Nanahirana andreo mpitondra fiarakodia hatrany amin'ny lalana 10 kilometatra izany androany. Idangana ny vidin'ny jiro sy ny rano ary ny solika raha tsy mandray fepetra aingana ny mpanjakana malagasy. Sahirana mafy ny kitapom-bolam-panjakana ankehitriny, hoy ny tale jeneraly ny Trésor raha nihaona tamin'ny mpanao gazety androany. Fiarovan-tena radrariny, saingy mila fitandremana mafy ny fampiasana herinaratra amin'ny vavahady sy ny tamboho. Tranga izay namonoan'olona iray omaly tena mitetezana afovoany, tsy misy ny lalana mazava amin'ny fehizany sy ireny antsoina hoe grille de protection ireny ankehitriny. Ary farany, teratany karana iray ny voasambotry ny polisy-pirenena, roa hafa kosa karohiny, alatra volamena Roklao, mihazo any Comores sy Kenya ary miafara ny Dubai ny fandefasan'izy ireo ny volamena ny Madagasikara. Tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy, ampanajana no hiara-bananao sy hanasananao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Toetra mora raiky tapisaka ao amin'ny vehivavy ny takoritsika sy ny fosafosa. Mora kokoa an'ny vehivavy ny mahazo io toetra io izay tsy voajanahary akory. Voasokajy ao anatin'ny haretsiana nefa izany rehefa lasa toetra raikitra. Amin'ny ankapobeny fizarana zava-mavesatra amin'ny fiainana na faliana na alahelo na tranga iray niavaka tamin'ny namana no mivadika ho fosina. Izany aza toetra ratsy miantraika amin'ny famokaran'ny ankohonana na ny orinasa fa indrindra mampisara vazana fianakaviana ihany koa ny fosa sy ny takoritsika fanadihadiny. Samy manana ny resaka ataony ny samy lehilahy sy ny samy vehivavy rehefa tafahoana maromaro. Eny am-panasan-damba no tena malaza fa mitakoritsika ireo vehivavy. Ny fiainana andavanandro toy ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny fianaran'ireo ankizy hatramin'ny fiainana ao an-tokantrano no resahin'ireo efa nahazo azo taona. Fampitanisan'ny lamba maloto, lamba madio ve ny lamba. Dia tsara karama besa ao. Dia rehefa tsara dia falifaly mifampimemesa elenakary. Ny tokantrano indray aloha tena tsy dia fatarena firy fa tsy le hoe fiambozanany. Ina nataonareo rehefa tsy manasa lamba, matoritory, pasipasoka, manakorotatra aty. Sangisangina ity. Izay indray aloha tsy dia manao resaka lehilahy rehefa mampy hoe vehivavy izany dia resa-behivavy. Mbola dia avitan'ny lamba fotsiny e. Resaka ampanany ihany. Resaka ampanalana e. Sasany mitantara momba ny fiainana. Samy mitantara izay manam-baovao e. Samy mitantara ny fiainana any an-tokantrano e. Dia izay. Tendray aloha tsy momba ny fiainana hoe mafy ny fiainana ko zao dia eto zao zay mitanandro rehefa tsy malafa akory ohatra izany. Momba ny fianarana ankizy ny kahe miakatra daholo ny vidim-pianarana rehetra tao Madagasikara dia mila fantoka tsara ny fitadiavana. Ny fifisana vehivavy hafa kosa indray no tena fetin-dresaka ho an'ireo tovovavy. Ny vehivavy anaky ohatrany hoe manana olona tsy tia zao izy dia mifosana iny izy, raha ohatrany hoe mifanena aminy dia mifosana iny izy, dia mitsikera amin'ny fiainana iny izy. Ohatr'izay ihany ny vehivavy. Dia tsy azokazoko iny vehivavy iny dia tsy miresaka amin'iny dia fosaiko ary dia ohatra. Zay. Ohatra hoe reny lehilahy reny tia vehivavy, maditra, rehefa manam-bola dia mirevirevy. Ohatr'izay izany ny resaka vehivavy momba an'ireny lehilahy reny. Raha ireo lehilahy kosa indray dia resaka mahakasika ny vehivavy no tena ataon'izy ireo. Tsy misy loatra ny fifisana noho ny fankahalana fa resaka mandalo mahakasika ny endrika amam-bikan'ireo vehivavy mpandalo. Mampiverako mba resaka vehivavy dia mampibe anahy fotsiny. Mitsiritra vehivavy le mandalo zany e. Amin'ny forma tsara zany vehivavy zany. Hoe tsara zany izy, bebe sokatry. Zay no tena izy. Lehilahy tsy dia mahita resahana firy le vehivavy fa le vehivavy tena mahita resaka besaka e. Ho an'ny psikology iray nanontanianay dia tsy voatery ho ratsy foana akory ny fitakoritsihana. Mety hanampy ny vehivavy amin'ny famoahana ny adi-tsainy ny fizarana ny manahirana azy. Kabeazany aloha rehefa azo atao hoe areti-tsaina ihany izy raha iny foana no asanao zany. Vao misy vehivavy mandalo na lehilahy mandalo tiana hofisaina dia
dia ohatra ny manana an'izay eritreritra sy fomba zay anao zany a dia lasa ohatran'ny hoe marary anao zany satria matetika dia anaratsy olona foana fa mahita olona dia takoritsika foana aretina izy amin'izay ny takoritsika zany tsy hoe ratsy foana fa misy mahatsara azy koa zany takoritsika dia anisany fanasitranana koa izy io ohatra hoe misy zavatra manelingelina maneritery anao a misy alahelo oamponao ao a raha tsy avoaka amin'ny namana io irahana mifampitakoritsiaka amin'ny namana io a dia akoboninao foana zany izy a dia lasa aretina ka ny famoahana an'izay ratra kely na ny lonilony kely ao am-po na ny mavesatra kely ao am-po amin'ny namana anaovana takoritsika dia anisany fanasitranana an'ilay mazefatra ao amin'ny tena zany. Mety ho lasa retsainy zany raha toa ka lasa toetra raikitra amin'ny vehivavy tsy misy atao afa-tsy ny mifosa rehefa tafaray indrindra moa fa ny fanaparitahana siosion-dresaka tsy misy fahamarinany. Misy amin'ireo vehivavy efa zatra mifosa no lasa mamorona ny tsy misy mihitsy rehefa tsy misy takoritsiana amin'ny namany intsony. Miantraika amin'ny fiarahamonina izany na ny ampiasana na ny amin'ny fianakaviana na ny ampiangonana eo anivon'olon-droa mifankatiana ny mpivady. Ny fanafodiny manaja teny, manaja ny asa ary manaja ny hafa. Eo amin'ny lafiny fifidianana kosa indray efa miariary sahady ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana raha ny hita amin'ireo foiben'ny kandida tsirairay na ny QG izay ahitana ny sarin'ireo kandida goavana dia goavana tokoa. Iray volana alohan'ny fifidianana no fe-potoana araky ny lalàna ahafahan'ny kandida tsirairay avy manao ny fampielezan-kevitra mikasika ny momba azy ireo sy ny fandaharanasany. Zany hoe eo vao tena azo atao ny mampiasa ny fitaovana anambaboana ny mpifidy toy ny akanjo misy ny sarin'ireo kandida, ny fampiasana ny fiara ny tanana sy ahitana ny mari-pamantaran'ireo kandida tsirairay avy. Raha ny hita nefa eny amin'ny birao anomanan'ireo kandida ny fifidianana na ilay antsoina hoe QG izany dia efa miariary sahady ny sarin'izy ireo goavana dia goavana tsy tako na afenina. Eto dia ny birao na ny QG ny kandida Albert Kamivital Etsy Andraharo. Sary goavana izay manintona ny mpandalo rehetra. Ny an'ny kandida tonga farany aza dia efa manana izay biraon'izay sahady dia ny kandida Era Jonarmampianina izany ary ny sary no mameno ny ivelan'ny trano. Tsy ireo nefa fa mbola hitantsika amin'ny sary izao ny sary goavana eto Alarby ho an'ny kandida Perora Jonarvelo. Ny kandida sasany izay nisafidiny mba tsy aneo be loatra izany fampielezan-kevitra alohan'ny fotoana izany dia ny sary-pamantarany ny antokony no hita. Ho an'ireo kandida sasany kosa indray dia mbola misy amin'izy ireo no tsy manana izay antsoina hoe QG izay. Na manana ihany fa tsy mitovy amin'ireo hitantsika tamin'ny sary ireo. Tsapa sy tsinjo avetrany ao anatin'izany ny tsifidiviana raha arabola no resahana satria dia efa tapitisa maro vao avitana ny sary goavana lehibe iray sady mahatanty orana no mahatanty ihany koa ny masoandro. Raha ny lalàna no jerena dia tsy voafaritra loatra ao anatin'ny lalam-pifidianana ny mikasika izany. Ny lalàna zany ny marimarina kokoa ny didi-panjakana laharana 3/24 4 2354 ao amin'ny 9/20 dia milaza ireo le toerana zay tsy tokony ary tsy azo ametrahana ireny afishe na ny peta-drindrina avy amin'ny kandida reny. Ao zany ohatra raha tsy hitanisa vitsivitsika ao ny fiangonana ny tranom-panjakana ireny toerana mirakitra tantara reny. Ireo zany tsy azo atao mihitsy ny mametraka afisy na peta-drindrina na sary goavana amin'ireny toerany reny. Ny ankoatr'izay zany dia tsy voararan'ny lalàna fa tsy maintsy kosa nefa mahazo alalana amin'ny tompon'ilay toerana zay ametrahany zany peta-drindrina zany. Ho an'ny tsy anita manokana dia misy zany le toerana izay natokana ametrahan'ny kandida ny peta-drindrina samihafa. Io lay ny refy 2 metatra sy 20 amin'ny 2 metatra sy 20 ho an'ny kandida anankiray. Iza no andray ny fepetra sady gaboraraka trano no misy eto Madagasikara ka ny lalàna izay hita fa tena ilaina aza tsy voadinika ny parlementera malagasy izay miteraka tombotsoa ho an'ny hafa ary fahasamihafana ho an'ny sasany. Era Jonarmampianina sa Edgar Zafindrava izy amin'ireo no tena kandida ny Anko Lafirajoelina fantatra fa misabaka eo anelanelan'ireo kandida roa ireo ny mpiaradia amin'ny filohan'ny tetezamety ankehitriny paikady safady soa ny katsy politika. Na tiana na tsy tiana aloha vakivaky ny antoko TGV nampimenimenina an'ireo lohandohany nanao ny kongresy teny Andranomena ny nipoira ny ministry ny vola sy ny teti-bola tampoka tao anatin'ny lisitra fanadihadiana.
Loharam-baovao tamin'ny onjam-pehivahiny iray androany nahafantarana fa taoriana nalan'ny CES ny anaran'izy ireo tao anatin'ny lisitra ny 17 aogositra farany teo. Dia niezaka ny antso ny ray tamin'ireo fitoafany esorina ny Brown filohan'ny tetezamita nampirisika n'io mpanao politika io hanolotra ny hery Rajaonary Mampianina ho kandida. Ny alatsinainy 17 aogositra nipoitra tampoka ny ministry ny vola fa hoe natolotry ny kandida Jules Etienne sy Kolo Roland Roger. Ity kandida niditra farany ity izay nilaza fa hoe nirotsaka noho ny fanapahan-keviny. Ny tena hoe fifampidiniana dia mbola tsisy satria fanapahan-kevitro manokana rehetra. Mazava ho azy fa nandiso izany nambarany iray tamin'ireto kandida teo aloha ireto. Ary ity vaovao navoaka ny onjam-peo RFI ity dia tsy azo ialana izany ny hoe manohana ny ministry ny vola teo aloha ny filohan'ny tetezamita na tsy mivantana azy. Inona ny lojika amin'izany? Andry Rajoelina manohana ny hery Rajaonary Mampianina, ny antokona atsangany kosa voalaza fa manohana ny PDS n'Antananarivo teo aloha Edgar Razafindravay. Ratsorina dia hoe tsy mifanojo ny alehan'ny mpitarika sy ny taritiny, raha tsy hoe angaha hitsokan-daharana ny kandida iray. Adisanina sakajy politika ny fanohanana kandida maro rahateo tsy voararany lalàna. Saingy ireto mpanaradia no hanao ahoana, efa maro izy ireo no menomenona sy milaza fa diso paika, tsy hita izay marina. Etsakilan'izay miandry fahagagana avy amin'ny SADC ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana manantena ny aterina eto Madagasikara Tsoatsy rehefa tsy manana kandida filoham-pirenena hatramin'izao ny ankolafy tarihiny. Ny amiraly Dider Ratsiraka moa dia tsy handrenesam-peo hatramin'izao. Re kosa fa miandrandra ny fanatanterahana ny fampihavana ny FFKM izy ireo. Hevitra izay itovian'izy ireo amin'ny ankolafy Safelber. Rehefa zoina, samy fanina avokoa ankehitriny ny mpanaradia amin'ireo mouvance efatra manoloana ny fihetsika reto mpitarika azy. Manoloana ny fahamakian'ny vahoaka tsy mandady arina irosany amin'ny fifidianana. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indray, voasambotry ny polisy ny teratany pakistanais malaza amin'ny ala-bola sy ny alatra volamena iray antsoina hoe Kokaria Sen rehefa ny fampitadiavana nandritra ny tapa-bolana hatrany Mahajanga. Volamena 2 kilao nangalariny tamin'ny mpandraharaha iray tsy vitany hoe mangalatra fa efa lany viza tamin'ny volana Jona 2024 ihany koa io lehilahy io. Fanadihadiny. Pakistanais indray tia nangalatra gaigilatratra ity fa tsy malagasy. Volamena milanja 2 kilao sy vola 4 sy 4 tapitrisa ariary ary fankatsary sy finday no nangalariny tany Mahajanga ny 14 aogositra farany teo. Teratany pakistanais namany ihany no nangalarany izany. Namidiny 30 tapitrisa ariary volamena 2 kilao io ary efa azo ny 40 tapitrisa tamin'izany raha toa ka heverina ilaina ny Pakistan kosa ny 40 tapitrisa ariary ambiny. Mbola misy namany roa ifampitadiavana ankehitriny raha ny fanazavany ny polisy-pirenena. Fantatsika zany fa mbola miriaria any reto teratany vahiny reto izay anisan'ireo mpiray kombakomba sy tafiditra amin'ity fanondrana tsokosoko volamena ity ka manentana atsika vahoaka izay mpitandro filaminana raha manam-baovao makasika ny zareo reto dia mba ampilaza avy hatrany ny mpitandro filaminana. Ampatsiahivina atsika ihany koa satria voararany lalàna ny fampiatranoana olon-dratry na ny firaisana tsokombakomba ihany koa amin'ny ireo olon-dratry amin'izao fotoana izao. Ary ilaina famailona tokoa ny fiveziveziny vahiny satria hitatsika ihany ny toetra raha eto amin'ny firenena amin'izao ka izay eto amin'ny polisy-pirenena dia efa tena entitra tokoa amin'izao fotoana izao amin'ny fanaraha-maso an'ireo teratany vahiny ireo indrindra izay olona mampiahiahy. Mohammad Furkan sy Abdul Shakil Kana no anaran'ireo pakistanais mbola ifampitadiavana ireo. Ity voasambotry ity kosa niverina tamin'ny mora indray androany arivo rehefa avy niala teny tamin'ny volana May 2024 no ity resaka alatra ity ihany. Efa tamin'ny Jona 2024 ihany koa no lany viza, izany hoe tsy tokony ho afaka ny hipetraka eto Madagasikara intsony ity pakistanais ity nefa dia mbola izao tratra mangalatra volamena izao ihany koa. Fantatra fa miainga amin'ny sambo miala ny Mahajanga, miondrana ao Comore, ao indray no mandray fiaramanidina mihazo any Kenya ary avy eo mihazo any Dubai, lalana volamena ahondran'ireto pakistanais ireto antsokosoko.
mbola eo amin'izay lafiny fandriam-pahaleman'izay hatrany voasambotry ny pôlisy avy eo amin'ny komisariany boribory tany fahatelo ny lehilahy iray antsoina hoe Rainy Valo mpamaky trano eny Ambohimanarina Andraharo Behoririka ary Andravoangy voasambotra niaraka taminy ihany koa ny vadiny izay voalaza fa nanafina azy nandritry ny fotoana nisamboran'ny pôlisy azy efa 27 taona ity rangahy ity ny entana farany azo ny varavarana vy vola 3 tapitrisa ariary vola vahiny 507 euro sy gisa iray izany hoe tsy mifidy arapaka ingarainy nalefa ny fitsarany an-tany mora ihany koa ity Rainy Valo ity androany. Fanafiana mifanesy isan'andro ety seroa ny vaovao matetika tsikaritra ary ny amafy izany indrindra amin'izao fotoanan'ny krizy izao. Manoloana izany dia samy manana ny paikadetiny ny mponina iarovana ny tenany sy ny tokantranony. Ho an'ny mpitandro ny filaminana dia mila fitandremany ireo teknika ampiasain'ireo raha tsy mbola misy ny lalàna mifehy ny momba ny grille de protection eto amintsika. Fanadidina. Rehefa sendra fanafiana matetika tsy mifandanja ny hery eo amin'ny jiolahy sy ny ao tokantrano. Vitsy ny tokantrano manana alalana ampiasana mitazona na manana basy arovantena ka mitady ny hevitra rehetra ahafahana miatrika ny tsy fandriam-pahalemana izay malaza ankehitriny. Isan'ny misy manao ny hoe mametraka courant amin'ny fefy na vavahady vy. Tranga iray omaly tombanana ho antony afatiny iray mpianakaviana iray ny courant natao fiarovantena tao an-trano. Ny fampiasana ny herinaratra izay anisan'ny paikady entin'ny mponina iarovana ny tokantranony indrindra ho an'ireo tsy manana grille de protection sy ny barbelé na ny tamboho. Ny zavatra anankiray ny tranga zao dia hoe misy olona manisy courant fefiny na manisy courant varavarany. Ny olana amin'ireny dia izao ny olombelona olona fanadinoana ka matetika dia ny ao an-trano ihany indray no tratran'ilay resaka courant. Mety eo fanadinoana nefa eo koa no ny fahamaizana hoe misy zavatra mamaky dia tsy mahala an'ilay courant ohatra fa dinodino dia matetika ny tompo-trano ihany na ny olona ao an-trano ihany ny maty. Ka ireny zany sady tsy mety any mila fitandremana fatratra mihitsy ny fampiasana an'ireny hoe resaka herinaratra ireny. Ary rotoka ihany izay hoe zoan'ny olona ny miaro tena rehefa misy manafika izy. Fa ny fiarovatena moa zany voafaritra ny lalàna io légitime défense. Fiarovatena ara-jariny zany hoe tokony fandanja ny fitaovana ampiasaina. Ny firasakina sy ny fanamafisana ny fanalahidy no anisan'ny paikady etin'ny mponina sendranay miatrika ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy manatsafidy izy ireo nefa manalalandava ihany koa noho ny firoborobon'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay. Zany hoe ny tranoko hoe ao anaty vavahady fampoka manokana aloha zany dia nidy trano ny anano ataoko mafy indrindra mba hoe asiako bara ao anatin'ny trano dia ohatrany hoe mba misy ohatrany hoe misy marika kely zany hoe vao mihetsika io varavarana io na mihetsika io vavahady io na mihetsika io varavarakely io dia mihetsika io zavatra io dia mailo ianao zany hoe misy an'izao hoe misy manetsika zany hanina zany. Any amin'ny faritra misy anay zao dia hoe izay mpiara-monina no famehan-tanana amin'ny hoe fampienoeno fameha numéro téléphone ohatran'izany. Zany zao ny any amin'ny faritrinay izay manko mivarotra ihany eto fany Andravoangy izay no mipetraka amin'iny moa mafapana ihany mpangaro posy mifanendaka fa efa fametanana ohatr'izay dia raha misy hafahafa dia fanao ranona fotsiny. Maro ihany koa no mihevitra ankehitriny fa vahaolana ny fametrahana ny ireny antsoina hoe grille de protection ireny. Vahaolana amin'ny fidiran'ny mpangalatra izy ireny matetika saingy olana lehibe amin'ny fivoahana ny trano raha misy ny loza avy ao anatiny. Tsy mbola misy ny lalana amin'ny fiazy ireny amin'ny ankapobeny eo amin'ny andalam-panavozana ny lalana farana miresaka n'ity fiarovantena ny tokantrano ity ny tompona andraikitra. Ao anatin'le code de l'urbanisme izay misy 20 artikla tsy misy miresaka manokana ny hoe mikasika ny grille de protection fa ny lalana ankapobeny fehan'ny fanorenana no ao fa ny arak'le voalazako tao hoe diton-drano sy ny didy mpanjakana miaraka amin'ilay code de l'urbanisme mamesy somary le ataontsika hoe miantsipriana na ny hoe ny détail mikasika ny construction fa na amin'ireo le arrêté ireo ara dia tsisy lalàna manokana mikasika ny grille de protection. Mitaky ezaka lehibe avy amin'ny tandron'ny filaminana sy ny fitsarana ihany koa anefa ny resaka fandriam-pahalemana. Matetika rehefa tsy mahatoky intsonan'ireo andrim-piaramonina ireo mponina dia tonga any amin'ireny resaka fitsaram-bahoaka samihafa ireny ny raharaha.
eo amin'ny pejin'ny toe-karena hitangana ny vidin-tsolika sy ny vidin'ny jiro sy rano raha toa ka tsy mandray fepetra aingana ny fanjakana amin'ny famerana ny vola laniny sy ny fanafoanana tsikelikely ny fanampiana ny jirama sy ny fanamorana ny fanafarana solika ataon'ireo kompania tsolika mihoatra lavitra amin'ny vinavina teti-bolan'ireo ministera sy andrim-panjakana ny vola eo ampelantanany tahirim-bolam-panjakana ankehitriny raha ho an'ny taona 3.4 dia 7.1 faingo 7.7 lafitrisy ariary ny vola miditra tamin'ny alalan'ny etra sy ny latoany mihoatra ny 7.9 faingo 7 lafitrisy amin'ny vola ampelantanany io anefa ny teti-bolam-panjakana vola izay tsy feno amin'ny ampahany betsaka indrindra 2.1 faingo 2 lafitrisy ariary noho ny fampiatoana ny etran'ireo kompania tsolika amin'ny fanafarana solika etsakilan'izay ny tahirim-bolam-panjakana ihany koa no mameno ny 20 lafitrisy ariary amin'ny vola mihodina ao amin'ny jirama raha toa ka 7.30 lafitrisy ny vola miditra amin'ny jirama isam-bolana dia 7.50 lafitrisy ariary ny vola mivoaka manampitrotraka izany ny fanampihana avy any ivelany mitetina 10.1 lafitrisy dolara izay miato amin'izao fotoana izao raha ny vinavina dia hatratra 7.7 lafitrisy ariary ny elanelan'ny teti-bola sy ny vola eo ampelantanana raha tsy misy fandraisana andraikitra misy ny sosikevitra arosin'izy ireo. Voalohany indrindra dia mametraka hatrany ny tahirim-bolam-panjakana malagasy ny atao hoe taux de régulation. Io taux de régulation dia tsotra zay mahita ny vola tena miditra atao amin'ny kitapom-bolam-panjakana dia ataonay ny kajikajy dia avoakanay hoe tokotokony ohatran'izao zany ny fandaniana ataon'ny fanjakana ataonay hoe proposition-nay dia tsotra tokony mba misy fanitsiana ara-drafitra kely amin'izay fanapahan-kevitra mahakasika ny intervention de l'État any amin'ny secteur pétrolier hydrocarbure sy ny énergie io zany ohatrany hoe amin'ny subvention sy ny rehetrarehetra zany dia tokony efa mba miena tsikelikely zany dia mba misy ihany koa ny fiatraikan'izany no tsy maintsy misy fiatraikan'izany any amin'ny vidin'ny solika fa mba kelikely ny fiatraikany fa tsy afaka miziroziry fotsiny sika hoe ohatr'izao dia amin'ireo le fampiantonana ny etra miditra ireo ihany koa dia tokony mba hifandiniana amin'izay mbola miazakatra anefa ny tahirim-bolam-panjakana amin'ny fandoavana ireo teti-bola miantraika amin'ny vantana amin'ny sosialim-bahoaka toy ny karama ny fisotrondronono sy ny fahasalamana. Eo amin'ny pejy sosialy kosa indray fanalana ny fako eto an-drenivohitra mbola mijanona ho olam-piarahamonina goavana izy io. Efa hita ny ezaka izay ataon'ny Tananarivo amin'ny fanesoran'ireo fako eny amin'ny dabapako. Mbola mitaraina kosa ny olona mahakasika ny fanaon'ireo mpitatitra sy mpanala ireny fako ireny izay tsy mitsinjo ny olona mpampiasa lalana. Fanadiadina. Miasa amin'ny ora mahabe ny mpampiasa ny lalana mivezivezy, tsy mitsinjo mpandeha tongotra na mpandeha fiara, mibahana ny fifamoivoizana. Ireo no antony mahatonga ny olona hitaraina amin'ny afitsok'ireo fiarabe ny commune makafako. Manelingelina ny mpandena ny fofona na ny fako izay miparitaka amin'ny lalana sy miraraka mihitsy aza amin'ny arabe sy ny fiara aoriana indraindray. Mitaraina ny olona. Re zany raha tokony izy amin'ireny tokony mihitanao le misy le grillage kely le ohatrany hoe saro zany le izy dia mba tsy latsaka amin'ny lalana zany dia mba amin'izay tsy mba mantotontolo henan'ilay olona fa misy le izy manorosoro olona zany le izy maimbo zany le izy nefa amin'ny alina koa zany raha tokony izy tokony hakan'le izy raha no izy tokony mba asiana inonty asiana sarony dia zordira satria entin'ny rivotra dia ao feno daholo ny tanàna tsy indraindray izy manisy tsy indraindray tsy manisy mety aloha nefa tsy mety ihany koa amin'ny laviny indray tsy mampety azy dia file tsy indraindray misy an'le kelikely dia lasa ny voaka foana le izy manahirana be satria indraindray izy mba-andalana be mihitsy dia tokony mba reglena zany rehefa makafako izy hoe mba mboarina tsara le fangalana fako fofona fako misy rehefa hitanao le efa tafiakatra ny anaty camion aza mbola misy verindreny amin'ny arabe. Ny lalan'ny fifamoivoizana dia tsy manome lalana ny mpiasan'ny commune andika lalana. Mitovy amin'ny mpampiasa lalana rehetra ihany izy ireny. Ny code de la route tsy misy hoe za commune na za prime ministre na za zao fa kosa ny fifamoivoizana dia hiary any rehetrarehetra. Na mpandeha tongotra ianao, na mpitondra sarety ianao, na mpiasan'ny commune ianao. Dia hoe ma-commune na hoe manamboninahitra dia omeny-dalana fotsiny fa ny fitsipika dia raisany rehetrarehetra avokoa.
Araka ny fanazavana azo avy amin'ny commune ny Samva izay mpiandraikitra ny fanalana ny fako eto an-drenivohitra ny tompon'andraikitra tokony antonina raha misy ny fitarainana mikasika ireny mpakafako ireny. Tsy misy kosa nefa ny laharana azo antsoina mivantana hitondrana izay fitarainana izay. Tsy tafiditra amin'ireo sokajina fiara tokony ametrahana ny laharana azo antsoina mikasika ny fitondrana fiara ahafahana mitaraina toy ireo fiarabe mirefy mihoatra ny 220 metatra raha teo ireo fiarabe mpakafako ny commune ireo. Pejy hafa kosa indray ny fanabeazana sy ny fandriam-pahalemana tsy afa-misaraka ireo amin'ny fananganana firenena vanona. Mifanandrify indrindra amin'izany ny foto-drafitr'asa azon'ny commune Akadinandriana izay nitokana ny lycée vaovao sy ny tranon'ireo mpiasa-panjakana Zandary. Nasaina manokana natrika izany ny kandida filoha Ajo Andriananarivelo izay nitondra ny primature lefitra amin'ny sanan'ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany teo aloha izay efa be ny tanàna Akadinandriana teo aloha ihany koa. Fanadidiny Muriel Iandriana. Akadinandriana, commune ambanivohitra iray manana ny lazany eo amin'ny famokarana voninkazo sy ny voliavitra. 12 ny fokotany mandrafitra ity commune ity izay ahitana mponina hatramin'ny 7,000 alina, ny 5,70 isan-jaton'izy ireo kosa dia tantsaha avokoa. Ireo mponina ireo izay sady mampiana-janaka no tantsaha, mpamboly sy mpiompy, izany hoe sady mila fampandrosoana no mila fandriam-pahalemana. Mifanandrify amin'ny filan'izy ireo indrindra ny foto-drafitr'asa izay nitokanana androany. Isan'izany ity lycée ity izay nampiana efitrano 3 taorian'ny fangatahan'ny mponina. Mpianatra 20 mahery isan-taona no azo tombotsoa amin'izany raha toa ka 80 monja izany tao aloha. Vahiny nasaina nanatrika ity fitokanana natao androany ity ny kandida filoham-pirenena Ajo Andriananarivelo izay nitantana amin'ny primature lefitra misahana amin'ny fampandrosoana teo aloha. Efa be ny tanàna Akadinandriana ihany koa. Misaotra anareo tsirairay avy mabrisika ary mabrisika an'ireny zanakitsika ifanohana fa dia mifamehy fotoantsika tongava mifidy asehoiany izao rehetra izao fa isika manamaizy azy tsika ety Akadinandriana ary tsika nitaizaina anompo tanindrazana araka ny lazaiko teto tamin'ny fahatelo volana avril ngamby izy iny fa tsy nitaizaintsika nompolina kory ary zay zavatra zay diso matetika ho an'ny mpanao politika teto Madagasikara. Mieritreritra zareo fa rehefa hoe miaraka aminy dia piasany tsy piasa kory miaraka fa piaradia sy piara-miasa. Ary Akadinandriana tsy nitaizaina tamin'izany fa nitaizaina nompo tanindrazana sy karakara tanindrazana ka dia ho ampiseho antsika amin'izy ireo fa ny zavatra nataontsika teto Akadinandriana sy nataontsika tany amin'ny ministera dia mbola azontsika tanterahana mihoatra an'izany fa tsy maintsy vitantsika mampandroso an'ity firenena ity. Mankasitraka mankatelina antsika menakavy dia mba eto ambavaka satria androany angamba ny tafandalo eto aloha zao tsy fantatra hoe roviana indray mandrapavita ny fifidianana no fahako mandalo aty matoky anareo zahay matoky antsika tsirairay avy ary Andriamanitra manakarepasoavana ne tahinareo tsirairay avy ka tanterahantsika ny didy amanandraikitra tsy maintsy mandroso ty Madagasikara ty akytsika avy aty Akadinandriana ho nampandroso azy zay zaty zay. Mifanindran-dalana amin'izany ihany koa ny fitokanana ny trano mpiasa-panjakana izay atao ho an'ny Zandary miasa amin'ity commune ity. Foto-drafitr'asa izay azo antoka fa hanamora ihany koa ny fandriam-pahalemana amin'ity faritra ity ary manome antoka ny mponina ahafahan'izy ireo mamboly sy miompy am-pilaminana. Ao anatin'izay firoborobon'ny toe-karena izay ihany koa dia nikarakara tsena be antsoina hoe tanjona ny commune izay nentina ho fampahafantarana ireo vokatry ny tany ary ihany koa ho fanasogadinana ny toe-tsain'ny mponina eny an-toerana. Maro no hetsika hita amin'izany tsena izany mandritra ny 3 andro. Tsena be karakara amin'ity taona 3 ity dia mitondra ny anarana hoe tanjona. Ny tanjona moa izany dia nitapa-kevitra tao amin'ny fivorian'ny mpikarakara ity tsena be ity ny anarana hoe tanjona ka ny tanjona amin'izany dia mba hipotra eto amin'ny commune Akadinandriana ny président république voalohany amin'ity 4e république ity. Foto-drafitr'asa maro ny vita teto Akadinandriana. Ny fanamboarana trano fianarana ho an'ny mpianatra ny tena novizina tamin'izany. Isan'ny fahavitan'ny efitrano 3 ho an'ny lycée izay mazaka mpianatra 100 mahery. Tanàna mandroso ambanivohitra filamatra ho an'ny faharitanana Antananarivo Akadinandriana. Miezaka ho mpamokatra matianina mba ho taratra ny firoborobon'ny toe-karena no tarigetra ny mponina ety.
tsy nianina teo amin'ny fanabeazana ihany anefa niezaka nataony avy eo amin'ny primature lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany fa niompana eo amin'ny tontolo ambanivohitra ihany koa. Porofon'izany ny fahavitan'ny tohadrano tao amin'ny komina Lasora ary ny fitsanganan'ny tsena vaovao tao amin'ny komina ambanivohitra Andramasina. Manamaivana ny tantsaha ety Lasora ny fisian'ny tohadrano vaovao na eo amin'ny lafin'ny fotoana na eo amin'ny lafin'ny ara-bola. Misy 400 izy ireo ary mampiasa velaran-tany 20 hektara no miara-mahazo tombontsoa amin'ny fampiasana ny tohadrano. Mitoetra ho fahatsiarovana sisa ny fahasahiranana teo aloha tamin'ny fandaniana solika sy ny fivezivezena lavitra amin'ny fisintoman-drano. Mandalo eo amin'ny toerana misy ny tany ambolen'izy ireo ankehitriny ny lalan-drano. Tsy taloha zany fa tena nisy fivoarana tanteraka satria taloha zay mbola mampiditra rano dia mandalo lasantsy 3 litra aloha ampidirina fotsiny avany dia zao zay tsy mampiditra intsony fa tonga dia manondraka fotsiny. Dia hita tena hita zany hoe miadana zay ny tena marina. Ka misaotra betsaka ny primature lefitra izay nitantana sy nanao ny barazy lehibe eo ka vita tanteraka ka tafiditra tsara andrano. Midika zany fa hitombo indray ny vokatra amin'ny fambolena ary afaka manatobaka izany eny amin'ny tsena ihany koa ny tantsaha. Mitaky ny fisian'ny toerana ahafahana manatobaka ny vokatra ihany koa nefa izany fifanakalozana izany. Ny fahatsapahana izany indrindra no nahatonga ny lefitry ny primature misahana ny fampandrosoana hanorina tsena toy ity eto amin'ny komina Andramasina ity. Afaka miambo manana tsena filamatra amin'ny mpivarotra sy ny petsena eto. Mahazakatra any amin'ny mpivarotra 50 farafahakeliny ny trano 3 mitsangana. Malalaka ihany koa ny toerana hivezivezen'ny petsena. 10 taona ny talohan'ny nahavitany tsena vaovao dia tsena efa simba no nampiasain'ny mponina teto. Taloha zany zay mipetraka tamin'ny tany dia natsiaro tena nizaly fa zao zay zao efa mba nahazo an'izao pavio tsara tarehy zao dia tena faly. Tany amin'ny 15 taona lasa angamizay no nisy fikasehany ity tsena ity dia izao indray izy vao navoazina fa tsena efa rava zany ny teto tamin'izany. Tena mitondra vazo soa anay mihitsy ilay tsena vaovao ity. Ny fisian'ny foto-drafitrasa toy izao no ahafahan'ny tantsaha mampiroborobo ny fifanakalozana satria mifameno ihany na ny asa famokarana na ny toerana hivarotana ny vokatra ampiakarina. Efa fanamban'ny primature lefitra misahana ny fampandrosoana raha teo ny ampitoviana leta ny andrenivohitra sy ny ambanivohitra. Androany maraina ny oroa ny mponina manodidina tanàna Ambohimandroso faritra Vakinankaratra nandrakotra velaran'ny tany any hektarany maro tany an-toerana ny Andiambalala tsy ny mponina eo amin'ity community ihany fa na ireo fiarakodia mpitatitra ihany koa aza sahirana vao nahita lalana. Ny fanehatra tamin'ireo Andiambalala ireo tamin'ny halavirana 10 kilometatra raha kely indrindra. Efa miatrika an'ity loza miantra amin'ny firenena ity ny fanjakana. Arahintsika ny fanazavana nentin'ny ministra ny fambolena momba ny Andiambalala. Manamafy eto fa manomboka amin'ny volana septambra. Voalohan'ny volana septambra dia hiditra tsehatra amin'izay mavantana ny FAO sy ny ministèren'ny agriculture andray an-tanana miaraka amin'ireo fitaovana vaovao sy ireo fanafody vaovao ireo ny ady amin'ny valala mivantana. Misy ny atao amin'ny hélicoptère famafazana fanafody, misy ny atao amin'ny avion, misy atao amin'ny fitaovana enti-tanana, misy ny entana amin'ny tomobile. Fa izany rehetra zany miaraka dia ampiarina avy hatrany manomboka amin'ny voalohan'ny volana septambra ary ezaka mitohy tsy mijanona io fa tena famongorana ifotony no ezahantsika ho atao rehefa misy ny fitaovana ho iaho manana ny teknisianina rehetra amin'izany tsika ao amin'ny ministèren'ny agriculture, ao amin'ny namana mpanampy antsika avy amin'ny FAO, vonona ny olona, vonona fitaovana everika fa ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka malagasy indrindra amin'ireo commune sy ireo faritra ianjadiany fanafiam-balala no angatanay mba hifanampy amin'ny ministèren'ny fambolena sy ny FAO ahafahantsika miady tanteraka sy mamongotra hatramin'ny farany zany Andiambalala zany. Pejy efa kosa indray, folo isan-jaton'ny mpiasa eto Madagasikara no manana fiahina ara-tsosialy. Ho an'ireo mpampianatra frama iantoan'ny fanjakana dia nanapa-kevitra ny ministèren'ny fanabeazam-pirenena hampiditra azy ireo mpikambana KNAPS na ny loharanom-bola avy amin'ny UNICEF fanaondaovana ny latsakebika izy ireo mba ahafahan'ireo mpampianatra frama izay nahazo fanampiana amin'izay sy azo ny zony dia midina ifotony manantona azy ireo ny KNAPS amin'ny alalan'ny guichet forain faritra 10 no vitatra eto ary amin'izao fotoana izao dia any amin'ny faritra Boe ny ekipan'ny KNAPS amin'ny teti-vohitra. Olona mahery ny 700 isan'andro no farafakely no karakarain'ny orinasan'ny KNAPS mandritra ny guichet forain ao anatin'ny faritra Boeny. Boeny izay anisan'ny faritra 12 anatotosain'ny fitetezam-bohitra amin'ny taona 13 ity.
Isan'izany ireo mpampianatra Fram iatoan'ny fanjakana miasa eny anivon'ny PP ao anatin'ny distrika ny Marovoay. Misy tombony koa ny guichet forain satria eo anao ihany reo olona reo dia mahazo ny karatra knapsa afaka mameno mivantana ny taratasy fangatahana ny fanampiana ao amin'ny fianakaviana dia vita eo anao zany ny traitement amin'ny guichet forain fa raha ty amin'ny birao izy zany a dia mbola mandeha amin'ny ambara tonga any amin'ny DR sy ny siège. Betsaka ireo nahazo tombontsoa tao anatin'izany. Tena ilako le knapsa zany fitsondrovana no avy. Maro amin'ireo mpampianatra Fram sy ny mpiasa tsotra avy amin'ny orinasa tsy miankina tonga atao ihany koa no tsy mahafantatra ny asan'ny tahirim-pirenena. Anjara asan'ny knapsa ho izy ireo no mitantana ny fanampiana ara-tsosialy, ny volan-jaza sy ny volan'ny bevoka, ny solon-takaitra ho an'ny voan'ny loza am-perinasa ary ny fisotrondronono ho an'ny zokiolona. Eo amin'ny lafiny kolotsaina kosa indray, anolotra seho etsy amin'ny CGM Analakely ny Jazz Club CGM. Ireo mpikambana ao amin'ity vondrona mivoy ny mozika jazz no anolotra izany seho izany amin'ny telo ora etsy amin'ny CGM Analakely. Tanjona tamin'izy io zany dia matetika moa rehefa jazz zay dia standard de jazz matetika amin'ny fitendry amin'ireny. Nefa tamin'ity indray mitoraka ity dia hira gasy navadika ny interprétena ho hira gasy natao jazz le izy. Ny anton'izay dia hoe mba hanandratana malagasy atsika ny jazz amin'ny totobato, ny hommage ny ireo artista malaza tany ivelany. Mbola misy koa ireo hafa ny amin'ity volana ity angamba dia izay gasy jazz izay no mikarakara Jazz Club amin'ity. Hitety faritra ireo mpijery satria dia fifanakalozana kolotsaina no anjaka mandritry ny fampisehoana. Vaovao farany voaray teto amin'ny fampahalamba-baovao kosa fantatra fa nofoanina tamin'ny ora farany ny fihaonana Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo tamin'ny mpanao gazety. Fantatra ihany koa fa efa nigadina tany Nosy be i Matosi Taona raha toa ka nandrasana teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato. Dia iny ihany koa no entina mamarana iny fampahalalam-baovao iny isaora ianao naraka izany hatramin'ny farany ary mamefy taonao indray ho amin'ny raha ampitso tahaka izao. Veloma tompoko.